dritra ny ray volana. Androany nankalazaina ny andro maneran-tany ho an'ny postra sy ny 520 taona ny asan'ny postra malagasy. Nisy araka izany fampirantiana sy ny hetsika tamin'ny ity androany ity. Keziara Benmanaka. Isan-taona misy hatrany ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny postra. Nankalazaina tamin'izany ihany koa ny 520 taona ny postra malagasy. Nisy araka izany ireo trano iva maro izay nampirantiana ireo vokatra sy tolotra ny postra malagasy teto Antaninarenina. Nitoy tamin'ny fanomezan-drano maimam-poana tetsy amin'ny hôpitaly HGRA izany. Fankalazana ny andro maneran-tany amin'ny postra, tsika eto Madagasikara manao dia ny firenena rehetra izay misy postra maneran-tany mankalaza anazy. Ankoatra ny andro maneran-tany amin'ny postra, mankalaza koa tsika eto Madagasikara ny 520 taona ny postra malagasy hetsika fampirantiana ny tolotra isaky ny birao amin'ny postra, ny tolotra postaly sy ny tolotra raboly sy ny tantaran'ny postra zany ampiseho anay amin'ny vahoaka malagasy. Ny amin'ity taona ity ny tolotra vaovao amin'ny postra dia ny postra monnaie. Ankoatr'izay, nisy ihany koa ny fanamariana ny famaranana ny 520 taona ny vokatra tsinjolavitra sy ny 570 taona ny UPU na ny Union Postale Universelle.